fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra, fahadiovana, fahantrana, fanekena. Fandaharana natokana ho an'ny taonan'ny fanokanantena amin'Andriamanitra itondrany ny fikambanandre Jiosy tsirairay misy ato amin'ny diocèse fanazavana momba ny congrégation misy azy. Arahinao eto amin'ny radio Fagniry, fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra. Agnateragna fiarabagna anareo jiaby magnaraka ny fandaharagna avy aty amin'ny radio Fagniry. Eto amin'ny fandaharagna momba ny fiainan'ny voatokana tonga eto amin'ny radio Fagniry ry zareo avy amin'ny fikambanan'ny Masera, Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Andeha ilazalaza ny momba ny fikambanagna misy ireo agnatin'ny fandaharagna makasika ny fiainan'ny voatokana zegny ka tonga soanareo Masera amignanareo ny fivolagna agnambarambara ny makasiky ny fikambanagna misy anareo zegny. De faly miarahaba antsika jiaby mpanaraka fandaharan'ny voatokana. Miarahabanao ihany koa frère Frédéric zay nandray anay amin'ny studio. Raha ny mombamomba ny fikambanan'ny Sœur de Sacré-Cœur de Jésus et de Marie na hoe ny Masera ny Fomasin'i Jesoa sy Fomadiny Maria no tantaraina fohifohy eto amin'izao fandaharana izao dia hambaranay etoana fahasolo tena ihany zay no eto Sœur Marie Odile zay miasa ao paroisse Victoire Rasomanarivo ary Sœur Angeline. Ka ny mombamomba ny fikambanana, ny niandohan'ny fikambanana sy ny antom-pisiany, ny fiainam-panahiny ary ny fivoarany. Raha ny atombohan'ny fikambanana zany tamin'ny taona 2024 tao Vandé no nipoitra ny fikambanan'ny Fomasin'i Jesosy Fomadiny Marie izay naory ny Mon-Pierre Monero pretra diocésienne, curé de la paroisse tao amin'ny diocèse ny Vandé. I Mon-Pierre Monero dia pretra diocésienne tao Brésil. Izy no nanorina ny fikambanana voalohany ka ny anjarana toerana misy azy amin'izao fotoana izao dia vénérable, izany hoe mendrika ho ajaina. Raha ny antom-pisian'ny fikambanana no lazaina, nomen'Andriamanitra ny Pierre Monero ny fahasoavana atsapa amin'ny fon'i Jesoa, ny misterin'Andriamanitra manatona akaiky ny olombelona. Andriamanitra ilay monina ao amin'ny tantara ny zavaboary, izy no tiantsika voalohany. Zany dia hitantsika ao amin'ny Joany, ao amin'ny Joany voalohany 4. Io Andriamanitra manatona ny olona io nahatsapany sy nahatonga azy vonina hanampy ireo ankizy madinika rotidrotiky niady tany Frantsa, Révolution Française, ka nanorena ny fikambanany religiosy mba hampianatra sy hanabe ireo ankizy madinika tambanivohitra, indrindra koa ireo mahantra zay notsimbiny manokana. Raha ny fiainam-panahy, ny alakamisy masina 20 Marsa 2024 noteraka ny fikambanan'ny Fomasin'i Jesosy Fomadiny Marie. Nofidian'ny Mon-Pierre Monero io anaran'ny Fomasin'i Jesosy Fomadiny Marie io mba hiaro sy hanahafa n'ireo Masera ilay fomasina, fon'Andriamanitra be fitiavana, ary ny fanekeny Masin'i Maria an'ilay Andriamanitra pahary teo ampamalina ny antso ny atefa taminy no sady hitarafana ilay fondreny feno fitiavana. Raha ny fivoarana nisy tsy nijanona tamin'ny asa fanabeazana an-tsekoly ihany, fa nitatra hatramin'ny fikarakarana ireo tanora tsy afa-manohy ny fianarana ka te hianatra ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny asan-tanana na promotion féminine. Fanabeazana ihany koa ireo ankizy amin'ny alalan'ny katesizy ao amin'ny paroasy, ny fiaraha-miasa amin'ireo pretra, mpampiofana ireo tanora ho pretra na ny seminarista. Tamin'ny taona 2017 nihitatra amin'ny renim-pianakaviana teo amin'ny lafiny fitaizanany zanany amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy fanabeazana ny maha-olona, ara-batana sy ara-tsaina ary aram-panahy. Teo ihany koa ny fitsabonany marary any amin'ny hôpitaly, ny dispensaire fikarakarana ny marary.
Teo ihany koa ny fikarakarana ireo marary hoditra ary ny fanaraha-maso ireo marary tratra any amin'ny hôpitaly sy ny ara-tsosialy any amin'ny fonja. Zao zay de anambara ny fitomboany ny fikambanana. Ny tombo ny ankohonana, zany hoe ny communauté Taovandeha Frantsa. Ka ny taona 1913 nivoaka ny faritra ny fikambanana ka niparitaka amin'ny firenena 5. Ireto avy ny misy anay amin'izao: Canada, Madagascar Mahajanga da 1952, République Dominicaine 1969, tany Congo 1961. Ny taona 1911 no tonga tao la Réunion koa ny fikambanana. Teto Madagascar ny fikambananay noho ny fangatahany Monseigneur Jean Baptiste, mpitondra ny faritra apostolika tao Mahajanga. Haizany noho no atonganay miorompaka be ao Mahajanga. Eto Madagascar reto avy ny diocèse misy anay: diocèse Mahajanga, diocèse ny Fianerivo Antsinanana, ary diocèse Antananarivo Antsiranana 29 août 1998, Fianarantsoa Port-Berger. Amizao fotoan'izao ny lehibe iombonana dia malagasy zanatany avy ao Mandritsara. Miisa 8 ireto masera malagasy missionnaire any Congo, République Dominicaine, La Réunion ary Frantsa. Misy izy ireo. Amizao fotoan'izao nisan'ny communauté na eto any amin'ny malagasy na any ivelany dia itantareny i masera Odile indray ny momba ireny. Tamin'ny taona 2019 no niorina ny fikambanana. Ka ny isan'ny mpikambana amin'izao fotoana izao dia miisa 450. Raha ny eto Madagasikara no jerena manokana dia misy communauté 20 izay miasa ao anatin'ny diocèse 4. Efa rentsika teo ireo diocèse iasan'ny masera amin'ny diocèse dia amin'ny Fianerivo Est, Mahajanga izay Foibe ao Antananarivo, ary ny eto Antsiranana, Fianarantsoa ary Port-Berger. Ao amin'ny noviciat et maison de formation izay ao Mahajanga, Foibe dia ao amin'ny foyer Pierre Monero, lalana andeha Amborovy na eo Mazavaoila. Misy novice première année 5 sy novice deuxième année 3. Ao amin'ny postulante Antanimalandy misy postulante 4. Ao ihany koa ireo communauté vaovao izay nisokatra tsy ela amin'ny diocèse ny Antananarivo ao Fenomanana tamin'ny taona 2012. Fa Fianaratsoa kosa tamin'ny taona 2012. Raha jerena manokana ny masera eto amin'ny diocèse ny Antsiranana dia tamin'ny taona 2017 ny 17 Aogositra tamin'ny alalan'ny Monseigneur Albert Tiaon. Communauté iray ihany zay no eto ary miara-miasa amin'ny paroasy Victoire Rasoamanarivo. Ny asa sahanay ao amin'ny paroasy amin'izany dia ny fiarahana amin'ny katesisme na ny fandaliana-ponona izay fandraisanay bebe kokoa amin'ny ankizy, ny tanora, ny renim-pianakaviana ary ireo kristianina. Eny fa na dia mbola tsy kristianina azy izy ireny. Mifandray betsaka ihany koa amin'ny ray aman-dreny noho izany. Ny tanjona moa dia ny ray petsapetsa mandrakariva amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny famangihana ny fianakaviana any anatin'ny quartier maro isan-karazany ary ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. 4 izay no masera miara-miaina. Iray ny aspirante na solofo hoy isika. Ao anatin'izany asa ao am-paroasy izany dia misahana zavatra maro. Ny ray aminay miasa any amin'ny pôly 6 miaraka amin'ireo tanora ao amin'ny grand séminaire. Ny ray ihany koa miaraka amin'ireo
firohotana, ao ny MDMK, ny Ray Aina, ny ACI, eo ihany koa ny firohotana Ibalita sy ny vovonan'ny ankizy, ary ireo vomera isan-karazany. Fiara-miasa amin'ny komity mpiangonana, manampy ihany koa amin'ny lafy ny sasany. Mampahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra amin'ny alalan'ny asa ataonay. Na dia vitsy azy izahay dia miezaka mamaly ny antso sy ny asa angatain'ny fiangonana aminay. Maria ny etoana fa amin'izao fotoana izao efa miezaka mamaly ny antson'ny fiangonana ao am-paroasy izay amin'ny alalan'ny fanokafana ny ekôla ao am-paroasy izay nanomboka tamin'ny taona ity. Tianay Maria ny etoana koa ny tanora zay niditra tagnatin'ny fikambanana atao amin'ny fikambananay. Misy ray ao avy amin'ny quartier Skama, Sœur Justine. Misy koa paroisse Antanambo, Sœur Lucette, Antanambo 5, quartier misy azy. Deveo Sœur Sandrine avy ao amin'ny quartier Skama, zay miasa any amin'ny République Dominicane izy am'izao fotoana zao. Ke mahafaly anay mampahafantatra zay antsika eto Diego, fa zanatany Diego, zanatsika eto amin'ny paroasy zay misy anay ihany koa am'izao fotoana zao. Ary misy avy ao Matsinjo, mbola paroasiny Victoire Soamanarivo novisinay am'izao fotoana zao. Ireo masera avy any Sava, avy ao Amboangy be, Antala, izay miaraka aminay ihany koa masera ny Sacré-Cœur efa tamin'ny taona 1985 nanao voady ireo masera ireo efa 30 taona naharedy jozy zareo am'izao. Ke tianay mampafantatra anareo ny zava-misy ao amin'ny congrégation misy anay. Misaotra anareo masera nagnambarambara ny mahakasiky ny fikambanana, ny fivoarany sy ny fiainam-pagnahy ary ny maro teo zay. Fa misy fagnontoniagna tiako apetraka raha ohatra misy tanora manam-paniriagna hiditra amin'ny fikambanana satria efa niresaka ny momba ny novice ny aspirante masera teo zay fomba akory atao raha ohatra misy tanora manam-paniriagna hiditry amin'ny fikambanana misy anareo zay. Araka ny efa voalaza tery aloha dia masera miasa ao am-paroasy izahay. Noho izany na ao am-paroasy Victoire Rasomanarivo na eny andalana na amin'ny communauté, ny communauté anay moa dia ao akaikin'ny paroasy Victoire Rasomanarivo Antsinanana kely ao dia afaka mandray ary aza misalasala fa zay masera hitanao ao dia afaka ifampiresahanao, afaka mandondom-baravarana hiditra sy amantatra ny momba ny fikambanana ary tsy misalasala ihany koa ireo masera mandray izany. Efa nitenena ihany koa hoe misy masera miasa ao amin'ny paroasy Victoire Rasomanarivo miasa isan'andra akoatra ny lundi sy jeudi. Koa manentana antsika tanora lahy sy vavy izay te hamantatra ny vocationareo na inona fikambanana tianareo idirana na famantarana fotsiny ihany dia vonona izahay hanampy anareo fa ao anatin'ny tarigetrana ihany koa izany, mampahafantatra, mampahalala izay sitrapon'Andriamanitra eo aminareo. Mitaridalana anjaranay ny miezaka mampahafantatra anareo ary na mbola afaka hiara-midinika ny hoavinareo ihany koa aza misalasala fa vonona izay hiara-dia aminareo sy hiara-miasa hitady ny hoavinareo. Eto amin'ny communauté ny Diego efa misy masera anankiray efa natao handray izay mandondomba ravarina amantatra ny congrégation ny masera Fomasin'i Jesosy Fomadiny Maria eto Diego. Ka mitongava aza matahotra na dia misy vazaza zay ao mahay teny gasy izy ireo fa vonina andrainareo raha misy te hanatona anay ao. Isaorantsika ry masera nitondra zay fagnazavagna momba ny fikambanana zay koa moa no mamaragna ny fandaharagna dia misaotra anareo koa naharitra nitandregny hatramin'ny farany. Dia mankasitraka mankatelina misaotra ny radio faniry ihany koa nampiatrano anay, misaotra antsika jiaby nitandregny.
Nanyimare desi anyamani kuluwane ramsepa tangolo chape oya yete nanyimare desi anyamani kuluwane ramsepa tangolo chape oya yete nanyimare desi anyamani kuluwane ramsepa tangolo chape oya yete nanyimare desi anyamani kuluwane ramsepa tangolo chape oya yete nanyimare Madera kuwa, nandai sang tejapangeya, nandai sampai nangeya, lihat kita aleya, sipanya kerangeya, tampana barangan itu japangeya. Fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra. Fahadiovana, fahantrana, fanekena. Fandaharana natokana ho an'ny taonan'ny fanokanantena amin'Andriamanitra itondrany ny fikambanan'ireo jiosy tsirairay misy ato amin'ny diocèse fanazavana momba ny congrégation misy azy. Arahinao eto amin'ny radio Fagniry, fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra. Waka farinisa